indray no entina ividiana ny tokantranonao amin'izao resy fotoan'izao atao anatin'ny fandarana izy ireo ampanasana ataoko hoe manasantsika rehetra sady moa zany miaraka aminay hatramin'ny satria iresadresaka zava-baovao indray isika ampian'ity dia eo amin'ny lafiny fasika sy fatokely izay tena anisany miroborobo be amin'izao fotoana satria manararaotra daholo ny olona na mpanao trano na tsy mpanao trano ao anaty daholo zany miarabany mianta aloha tonga sotra anatin'ny fandaratra za koa miarabanao Liliane anarako Liliane dia resadresaka mahakasika an'izay fasika sy vatokely izay tsika tony ahoana ny ohatrany ahoana moa tena hoe rehefa mandeha tony sehatra tony fa fatantsika aloha ny tantarany andoany ata tany amboloany tany efa ny sehatra atao anatin'ity foana ve ianta sa hoe nano afrina teo ny seharana atao anatin'ity fasika sy vatokely ity misotranao mametsaka an'izay fanontaniana izay vao nanambady mihitsy niteraka an'ilay zanako vavy matoa nefa teto zany hoe afampana ray volana zany nivarotra n'ity zavatsy ity dia ilay zanako voalohany nanaovako an'ity zavatra izy efa 30 taona dia 30 taona zany nefa teto amin'ity toeranyity nanao kolokolo nananjara zao zavatsy zao 30 taona taona ary izy dia tena mahavelona rehefa tena mandeha tena hoe hitanao tena hoe mahavelona ny ankohonana zaza velomiko amin'izao zao zaza efatra tia daholo namelomako amin'izay tia nanampianarako ny zanako dia tena tsy miambo fa efatra ny zanako zao dia efa lehibe mifaralako zao nefa 20 taona teto daholo namelomako azy teto nanampianara nianatra teny amin'ny lycée teny Varajovo dia fa tsisy mianatra tro moa zao efa manambady zay nenay tena efa ela dia ela tokoa efa mananatraka efa ihany koa eo amin'izay sehatra izay natamiasa fa dia tena hoe mirary sosa dia te-pandohana moa zany satria dia mahafinaritra be miala le efa ela ny seharana atao anatin'le sehatra mahita trakefa mazava ho azy inona ny toko hoe trakefa na hoe tena hoe fivoarana be io tanao anadritran'izay hoe taona efa ela be izay mandraka tiana ankehitriny amin'izao taona 24 zao mahavelona izy aloha tena mahavelona mihitsy izy ary sarotra le miambo fa raha mikaraman'olona ataontsika hoe raha mikaramay 1,5 million ny olona par mois tsy miambo ny tena fa hitanao tapabolana zany araka ny fandehantsena tena hitanao zany hoe mandeha mifasika mandeha mivato mandeha briky dia tena hitanao anatin'ny tapabolana zay zavatsy zay dia leo amin'ilay resaka hoe karazana fasika zao karazana fasika toy ny ahoana zany reto varotana ty zao fasika malemy atao hoe finition dia ty fasika moyenne na resaka ohatrany hoe fametan'olona carreau dia ry resaka dala azy béton ndray zany ry misy lapelina mitsatoka ry fasika vavety telo ihany zany ny karazana fasika finition fandalorana dia moyenne fanaovan'olona carreau moa arakaraka izay ilaivan'olona anazy dia le fasika vavety fanaovana dala fanaovana béton amin'ilay resaka vato dia ny vato indray ny passe partout vato zany tsy misy hoe ty vato ty ahoana na ty vato ty ahoana fa dia fa hoe gravio anaovana dala dia fa ohatran'ireny 5,25 ahoana na lalàna hoe madio le fasika satria rehefa le hitanao anao zavatra zao ny olona na tena koa raha zao dia efa mijery an'izay sady hoe manahoana sy manahoana moa zany arahoana ny afantarana fa tena hoe madio tokoa le fasika satria misy ny mpanao trano na ohatr'izay fidifidy an'le fasika maloto io fasika io madio io fasika io ahoana aloha na lalàna dia le fasika namantarana azy indray hoe maloto rofinao amin'ny tanana izy dia kosehana ohatra zao ka raha vao tsisy dilatsy iny dia fasika madio izy zay presque zany ny tena fasika tsara ambato fotsy zay zany ny fasika tena tsara ambato fotsy intsy na tsisy fangaro mihitsy fa toy zao ny anay ambato fotsy toy zany hoe fasika reo eto ambato fotsy daholo ny anay eto ary le vatokely tsy mbo mahitsy eo pedro manao indray ny fanondranana an'ireo fasika ireo mankaty manana fitaterana manokana ve sa hoe somary midépense kely izay ao anatin'ilay izy kely indray zany zao hoe lany zao ty fasika malemina ity dia miantso camion fotsiny zay lany ny fasika malemy anatery malemy dia fa ao anatin'izay transport zay ny frais ça fait zany ty tonga eto aminay 1 million 4 mètres cube 1 million tonga eto dia iny tsinjarainao zany atafavoaka an'izay zay daholo zany mifasika 1 million zany ny camion ana fasika ary ny vatokely ny vatokely
Mivadikely le gravion le bébé izy zany a 1250 2 mètres cube tonga eto le camion kely zany. Dia le gravionnette le fasika le gravion majinijinika indray izy a 1 400 tonga eto aminay 2 mètres cube. Dia ao anatin'iray andro ve miverina daholo ve izay non tsy presque miverina daholo anatin'iray andro zay. Fa ohatra zao hoe laninao zany iny eny e izy zany mazana indraindray hoe misy olona tonga dia mahazo maka an'iny iray andro dia lanin-dray andro ny gravion arakaraka le tsena zany. Ny tena fandehanan'ny tsena zany volana septambra oktobra Reo ny tena fandehanany zareo amin'le orany iny eo izy zany ny tena mandeha. Fa ny après an'izay izy mitsitaitaika izy ohatr'izay fa dia hita foana aloha ny sakafonao isan'andro zany. Samy manana ny hantra ho azy daholo moa zany eo amin'ny resaka sehatra hitandavam-bola, samy manana traikefa iainany ihany koa ao anatin'izay. Madame Nianta zao dia tena efa ela ny sehatra atao anatin'ity ary tena milaza mihitsy izy ary manizingizina mihitsy izy hoe mahavelona hono le resaka vasika sy vatokely. Manao indray eo amin'ilay resaka toko hoe fandrafesanareo azy amin'ny kapoaka sa hoe ny anay amin'ny gony. Amin'ny gony? Ny gona zao 3 arivo. Gona tsoma zao gona iray soma gona tsoma ohatran'indray zao ny anay 3 arivo raha mifasika. Dia raha gravion indray izy a dia ny ray gona indray izy a 5 arivo. Zay. Teo anatin'iray andro zao misy olona firy eo mety hoe maka amin'ny gony sa? Dia ohatran'ny androany zao zay a ny efa nalafo teo amin'ny 5 alina zany zao ny lafoko androany sady naka fasika ilay olona naka gravion. Dia amin'izay hoe sady maka an'izao izy maka an'izao maka fasika maka gravion dia ahoana indray ny fanantenana anazy? Misy fihenam-bidy manokana ve? Non tsisy ka iny zany ohatra hoe manontany zany ilay olona hoe ohatsina ny figonany fasika dia miteny zay 15 000 ay ary ny seo dia ny seo indray 2 arivo. Dia eo zany izy mampita hoe raha maka amin'ny gona zany dia ohatrany ahoana ny fahafenoany dia raha maka amin'ny seo dia ohatrany ahoana ny fahafenoany dia samy fatsanay hoe ity izy raha amin'ny seo a dia ity izy raha amin'ny gona. Amin'ny seo izy zany ohatriny dia amin'ny gona izy. Dia raha amin'ny seo indray izy a 500 sy 2 arivo ny ray seo. Dia izy miady vatra hoe mba ataovy 2 arivo fa karoapolo seo zay na hoe misy moa le olona zany tonga dia mahay zany amin'le vidim-piainany hoe izy dia mbola edinao vatra fa efa normal dia ohatr'izay izy. Ary amin'ny fanaterana anazy nareo ve manao livraison sa hoe manao zay te merde manao zay ka ohatra indray zao misy olona eto aminay hoe ohatsina ny 2 mètres cube tonga any aminay dia anotaniana izy le toerana arakaraka le toerana zany dia indraindray zay manao hoe 750 zany izy tonga any aminao. Dia ohatra moa zany hoe dakoro dia raikitra ohatra izy hoe miady varotra kely mba ataovy 4 arivo 4 alina sa ray hetsy dia rehefa hoe tsy mahafateka zany mba azahoanao kely na 5 arivo iny na dia efa alefanao izy zany hoe mindana ary dia tonga any. Manana zany hoe manana mpitatitra manokana reo amin'izay? Miantso camion indray zay avy eo le camion manatitra eto ihany no antsoina manatitra any aminy. Efa resaka vanimpotoana ihany moa tsika teo mahakasika an'ilay hoe rehefa volana zao izy ny tena mandeha volana septambra ozy izy ianao teo dia ny volana oktobra dia rehefa amin'izao volana février zao rehefa zany izy tsy mandeha izy fa mitsitaitaika. Fa nefa ahitana tombony foana? Ahitana foana izy zany izy zany aloha zany rehefa hoe hitanao hoe misy vary sy laoka dia zay zay aloha le izy zany moa hoe mampy anao zany hoe ity zany zao ianao hoe lafinao zany zao ty androany dia efa hoe mba tsinjarainao hoe ty apriny indraindray anao zany mampirina raha misy ny aprinao dia resaka ray alina 5 arivo tsy maintsy migarda an'izay zany ianao amin'ilay masokarena amin'ilay sakafo. Ao anatin'iray andro zany mety hoe matafitra ohatriny eo ianao raha tena hoe ataony fitambaram-be na amin'ilay gravion na amin'ilay fasika. Raha ny tena ankapobeny reo raha tena mandeha mihitsy ny tsena an'ilay andavanandro ohatr'izao matafitra zay 750 500 ariary sa tena mandeha tokoa ilay vatokely izay moa hoe raha hoantsika fanaraka ny fandarana biziny eo dia mahita tsara sady mahafantatra tsara andreto toko hoe serasera kely eny antsefatsefany eny dia sady manao fampitana ihany tsika ao anatin'izay hoe izy zany tena mandeha dia manahoana sy manahoana ny fizinitran'izay ahafahantsika mankalesona ihany koa sa hoe madame sady any resadresaka ihany tsika efa maraparana moa zany nandritra an'izay taona maromaro isiaranareo teto izay ina ny hitako hoe olana goavana be atrehanareo eo amin'ny sehatra.
fivondronana aloha ny fahavalana voalohany fahavalo mihitsy tena fahavalana mihitsy aloha ny fivondrona satria nisy fotoana zay tety efa nongota amin'ny fivondronany efa nasona efa nakapanao gazety mihitsy zay tety fa hoe mibahana arabe efa natao nefa mifandiniandry zareo indray nefa ny tsy mibahany fa mety le andry zareo dia zay zao mba ny problème anay teto hatramin'izay ziska hatramin'izao dia tsisy indray aloha fa mba ataony zareo mivarotra indray aloha zareo efa le amin'izao hoe milamina izao nareo tsy misy mihetra roa zany sa hoe mandoa zay mandoa tike isan'andro ohatriny amin'ny tike 7500 isan'andro ny anay eto akoatrany tike zay ka tsisy akoatran'izay fa ny alahady any zay tsy mandoa moa lahady koatra zareo moa tsy maty latsinainy ziska zoma sabotsy zay 7500 zay ary amin'le resaka hoe fasika sy vatikely reta misy taratasy manokana ara-dalàna ve eo ny anareo amin'ny CSP zay tena manao mihitsy zay tamin'ny fivondronana le voakorotany tena anao taratasy mihitsy zay dia efa mba milamina aloha zany zay atsetra inandray mety hoe fanirinareo eo amin'ny sehatra io ny fanirianay zany raha eto amin'ity sehatra ataonay ity a dia resaka ohatrany hoe mba manao tsena sinay-tsena kely ohatrany hoe vavahady kely zany ohatrany hoe fefy zany e dia mba zay dia mba midy zany izy rehefa alahady dia ohatrany leo an-dravoangy zay moa zany tsena an-dravoangy misy anay amin'izao fa ety Ampasany Maledimo misy anay dia hofaranantsika ny fotoana madamin'ny avy zany dia satria resabetsaka be foana satria ihany koa hifampitafa amintsika rehetrarehetra ny tokantrano any na dia maro ary ny fanontaniana mety tsy voavaly dia aleo atao amin'ny fotoana mamety azy voafefon'ny fotoana ihany tsika dia ankasitrany ianao nanaiky ny resabetsaka tamiko dia misaotra indrindra tompoko dia misaotra antsika rehetra ny tokantrano ihany koa mankasitraka ny namana teknisiana atao ambadina tikatao miaraka nanatotosa izao fandarana izao ame fotoana anao ny tenako amin'ny ralitozao indray ny fandarana izy ireo zany dia miezaka manoatra ny tsara sy ny soa ho antsika rehetra foana eto amin'ny fahitalavitra Cultura TV andrafena daholo